Fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana ny Tomasina manomboka amin'ny 17 ny volana Jona izao ka hatramin'ny 9 ny volana Jolay ny fampiofanana ireo mpilomano matianina isahana manokana ny vonjyaina eny amin'ny renidobo filomanosana ireny. Fiara-miasa ny Federasiona ny Taranjalomano sy ny Académie nationale de sport ity fampiofanana ity. Misy ny programme zay tafiditra anatin'ilay hoe formation décentralisée ny ANS izay ho tanterahana miaraka amin'ny Fédération Malagasy ny Lomano ny Tamatavy manomboka ny 27 juin ka hatramin'ny 6 juillet zao. Io zany dia tafiditra anatin'ilay fanofanana andreo mpilomano matianina hitondra ny anarana hoe maître nageur sauveteur spécialisé. Dia hitantsika tsara fa mitoy ny fiara-miasa amin'ny Fédérationna Malagasy teto Antananarivo tsika nahita ny fanofanana andreo surveillant de baignade amin'ity ndray mitoraka ity zany dia reo olona ivoaka ho maître nageur sauveteur zany dia sady afaka mampianatra no afaka manome andreo toromarika amin'ny vonjyaina sy ireo fahaiza manao amin'ny resaka fitantanana ny dobo filomanosana na centre de récréation sy ny manaraka rehetrarehetra. Ary tsy vitan'izay ihany fa ao anatin'ny asan'ny ANS koa moa zany reo nanofana andreo mpikatroka hikarakara ny école de sport dia anara-maso andreo koa zany zay satria efa niofana teto amin'ny ANS izy ireo dia hijery ny fizotran'ny asa nataondreo hoe inona ny olana atraiza ny pourcentage ny asa vita. Dia manarak'izay koa moa dia fantatsika tsara fa hiatrika ny mineps 6 tsika. Io moa zany fahafoizana teny fa ny filazana azy dia fivoriam-ben'ireo tompon'andraikitra ambony misahana ny fanatanjahantena sy ny fanabeazana ara-batana